Vahao ny oloko, Vahao ny oloko. Andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny oloko, Vahao ny oloko. Nandeha tanteny izy mba asitra. Eny ary tompoko, faly izay mandroso ato anatin'ny tokantranontsika ho anao izay manaraka ny fandaharana vaon'ny oloko rehefa isaky ny fotoana tahaka izao. Manona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika menakavy ary miaraba manokana ihany koa ny teknisianina izay ao ambadika ao ary tafiara-dalana eto ihany koa izay mirahalahy dia ny pasteur Rejaso izay hiara isalahy ampitany afatr'Andriamanitra indray ho amintsika menakavy ato anatin'ity tokantrano ity ka dia mafaly anay no manasa antsika hampanajana anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Isy tenin'Andriamanitra mafonja dia mafonja izay hoentina mandroso amintsika menakavy ato anatin'ity tokantrano ity ka dia ety am-piandohana ary dia mafaly anay no manentana antsika sady hoe manana faharetana satria ao anatina fotoana foy ihany no afatsika miaraka mifampizara ny tenin'Andriamanitra amin'ity fotoana androany ity. Zay nga Manuela fa miazakazaka dia miazakazaka tokoa ny fotoana fa dia miarabanao ny pasteur Rejaso. Miarabanao pasteur Christian, manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika mianakavy mpanaraka amin'ity fandarana amintsika ity. Lohan'ny zava-drehetra nefa dia hivavaka itsika metraka amin'ny fotoana indray am-pelatanan'Andriamanitra dia hiroso zany ao anatin'ny famelabelarana ny ity tenin'Andriamanitra zay hitondra fampaherezana, fampahafantarana ary indrindra dia ho fanairana antsika ihany koa mba tsy ho variana zany amin'ny fanompoana n'Andriamanitra. Masoa anao na efa mivavaka ianao na mbola tsy mivavaka fa arao fotsiny anie fa ho hitanao fa hikasika anao manokan'Andriamanitra amin'ity androany ity. Jehovahandriamanitra rainay tsara indrindra misaotra anao zay ny amin'ity fotoana mamy nomenao raha mbola afaka indray izy anambara ny sitraponao sy ny teninao hitory ny vaovao mahafaly Andriamanitra ho an'ireto olona ireto. Ankehitriny dia mangataka amin'ny fanosora amin'ny fanahinao masina izay mba tsy andeha fotsiny teny ka andeha fa izy setraika ny tanteraka eo amin'ny fiainany tsiraray avy. Hitondra fampaherezana raha reraka izy. Raha marary izy dia ho fahasalamana ho an'ny vatany Andriamanitra ho an'ny fiainany mihitsy izao afatra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izay ary ny hoe pasteur Christian ry mpanaraka amin'ny fandarana jaina fa dia mahafaly anay moa zany manasa antsika mianakavy foana isaky ny fotoana tohitony hoe sady ilay fotoana lehibe rahampitso izay hidirantsika ao anatina séminaire vaovao indray zany ho antsika atao Mahajanga sy manodidina. Hiresaka indray tsika mahakasika ny amin'ny atao hoe mihoatra ny fahagagana sy ny fandropahana devoly. Zany hoe misy vavaka tena anisan'ny matanjaka, anisan'ny tena goavany indray hiarahantsika zany eny amin'ny trano fihavanao Vahao ny oloko eksaofo matapasika Mahajanga be ao ambadiky ny orinasa Komama. Ity fotoam-bavaka ity dia fotoana anisan'ny tena hoe hafa indrindra ary miavaka tokoa satria isy zavatra mihoatra ny fahita hatramin'izay zay efa tena niomanana moa ary zay moa zavatra resahan'i Jesosy foana rehefa hanao fahagagana izy hoe rehefa misy zavatra tiany hitranga toy zay raha zao izy dia mino aray fa noho ny amin'ireto olona reto dia ataovy zao dia mitranga le izy. Zay ihany koa matoa manasa anao, manentana anao ary miantso anao amin'ireny fivoriam-bavaka ireny dia maro ny zavatra efa nampanantena an'Andriamanitra ary tsy mbola nisy divy ary tsy hoe Andriamanitra mampanantena pokaty fa na inona mpanantena an'Andriamanitra dia tanterahan'Andriamanitra izany rehetra izany. Zany no anananay finoana, zany no mampatonga anay manasa antsika indrindrindra moa anao zay tena hoe tafalatsaka tanteraka zany ao anatin'ireo karazana alahelo, rantram-po, tratrana famosaviana ianao tsy mety tafavoaka ianao amin'ny fiainana, henonao hoe mihidy ny lalanao, mihidy ny fiainanao, taloha ianao manamaiza ianao fa ankehitriny potika sy rava dia manangana ny fiainan'Andriamanitra, manarina ny fiainan'Andriamanitra
raha tsy resakatsika pasteur tamin'ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny asabotsy teo efa manomboka mihoatra le zavatra fahitan'ny olona ny zavatra ataon'Andriamanitra misy vao mitsofoka fotsiny ary tena hoe manetsika amin'ny fo mihitsy le zavatra ataon'Andriamanitra satria moa Andriamanitra dia efa eo foana zany isan'andro san'andro eo amin'le toeram-pivavahana manatrika eo foana izy satria fivavahana misy foana ao isan'andro san'andro dia vao miditra amin'ny varavarana olona mavesatra marary ary kikisin'ny aretina sy ny fanaintainana mbola tsy misy vavaka akory havana fa vao mitsofoka fotsiny dia zao no nyteneny hoe vao niditra fotsiny pasteur ozy izy dia nipetraka tsy maritra mipetraka ela akory fa tatao anatin'le fotoana ozy vao niditra fotsiny dia nisinda le aretina mbola tsisy mivavaka ao anazy mbola vao dia tena henonao mihitsy zany anie le fahagagana mihoatra zany hoe zavatra tsy dia fahitan'ny olona mantsy zatra le hoe makany am-piangonana dia tonga any amin'ny toeram-pivavahana na ny fiangonana dia miperaka eo ambony seza dia tanina dia manao rakotra dia mananina dia miandry filazana be dia ny sasany ary moa efa matory fotsiny tsy hitan'izay atao dia matory fotsiny reradreraka any an-trano izy dia ndeha akainy any am-piangonana fa any am-piangonana tsy fangalanaina fotsiny le hoe hipetrapetrahana fa any am-piangonana fanovana fiainana amin'ny lafiny rehetrarehetra raha tratrana fanandevozana amina zavatra mety hoe zava-mahadomelona nareo karazana zavatra maro ny olona anankiray dia io tsy afaka ny tenany samirery fa zay le ten'Andriamanitra hoe manova ny sora vozy ny etopiana dia ny dikan'ireny dia hoe tsy misy olona afaka ny hanova ny tenany fa mila mpanova izy ary ilay mpanova dia le Andriamanitra mahery na ary-lanitra sy ny tany miara-miasa amin'i Jesosy Kristy tompo zanany ombany ny fanamasina ary iresaka an'izany tsika satria iresaka ny ty atao hoe mihoatra ny fahagagana ty fahagagana tsy mahazatra mbola tsy fahitan'ny olona zatra fotsiny ile hoe zany ny olona mantsy zao raha resahana an'izany dia maro ny efa miresaka an'izany maro ihany koa nefa mampanantena an'izany zany rehetrarehetra zany nefa ny tsy ratsy fa samy mahita ary matoa ny olona miresaka matoa miteny dia mahita n'le zava-mitranga karaha reny zava-mitranga tamin'ny asabotsy ray efa tena mihoatra ny zavatra fahita no ataon'Andriamanitra ary amin'ireo karazana olona maro amanjato no maro reny misisika mitady an'Andriamanitra reny samy manana ny olany samy manana ny problème samy manana n'ireo karazana akan-javatra misy eo amin'ny fiainana zany fa samy mangetaeta koa ary toriteny ray ny hoe vavaka samy manandratra ny vavaka ataony eo fa ny mahafinaritra amin'Andriamanitra tsy olona ray ny valeny fa ny akamaroan'le olona tonga eo amin'le fotoana dia misitraka an'izay atao hoe fahasoavana feno avy amin'Andriamanitra zay sa tena mahita hoe toron'ireto olona manaraka amin'ny fandarin'reto io atokantrano io mety vao miasa sainy izy vao miasa aloha izy hoe ohatry miakatra indray ny jiro amin'ity volana zany fe teo iny ary ohatra n'izao indray ty anyty miasatro ty fiainana ty miamiditra indray ny asara ary ohatra naheno indray hoe icyclone indray ny zavatra ohatran'izany zany tsy zavatra mampahery ny zavatra ohatran'izany fa reny mandreraka ny fon'ny olona raha ny baiboly no mijery dia mireny zany le lazain'ny baiboly hoe reraka ny fon'ny olona no firondronan'ny ranobe tsy le ranobe any an-dranomasina maneno eny mandreraka ny fony tsy en'le olona ty amin'ny vila koa le any amin'ny sisin-dranomasina any amin'ny boran na any amin'ny petite plage any tsy reny le feo an-dranomasina amin'ny alina satria amin'ny alina io ranomasina io mirondrona be fa ohatra ihany io aperaka amin'ny baiboly io mahakasika an'ireo trangam-piainana zay en'ny olona hitan'ny olona dia mandreraka amin'ny fon'ny olona ary eo karazana zavatra vaovao le vaovao mitranga ny vaovao misy fa ty olona tary le soron'ny olona amin'ny masony tapahan'ny olona amin'ny tongony misy karazana abibiana zany tena hoe tsy fahita hatramin'izany ihany koa ny ataon'ny zava-mitranga am'izao reraka amin'ny fon'ny olona amin'ireny ary zay no ilana n'ity séminaire mihoatra amin'ny fahagagana ity tsy misy olona afaka manasitrana ny fo afa-tsy Andriamanitra rery any ozy izy le anabavy anankiray hoe saika maty pasteur ozy izy fa naheno vaovao ohatr'izao makasika ny zanako fa raha tsy tonga taty am-piangonana dia tena vita angamba amin'ny pasteur tena nitobotoboka amin'ny fony ary tena ohatrany tsy hipetraka ao anatiny atsoa zany fa tena mivotrovotra zay raisy mivotrovotra taitra loatra io vehivavy io ary izy efa manana aretina tany anatin'ny fontany fa isaorana an'Andriamanitra ao le vavaka atao indray mandeha tonga dia manova an-tantara tena hoe zany le fiasan'Andriamanitra misy zazalankely tao efa nandeha izy fa tratrana famisaviana dia nalemy tsy nandeha nandritry ny volamalo fa rehefa mivavahana teo amina ray volana teo eo tonga tao izy sitrana ary tena mandeha tsara misy karazana rem-pianakaviana tao anatina fahoriana sy fahantrana fa tena hoe riavana malala ao amin'ny tompo ianao angamba zao mety eo anatin'le kanjavatra tena ohatrany hoe tsy azo vahana intsony ary raha misy miresaka aminao hoe mbola afaky niva io dia verinao fa mandatsanao ary ohatrany hoe maneso anao raha miteny hoe mbola afaka hamiratra ny fiainanao ohatrany tsy te intsony angambany ianao hoe aiza koa pasteur elany zay ohatran'izao sa te ilaza aminao androany tsy misy zavatra tsy voaovan'Andriamanitra rehefa miteny izy androva
ary rehefa Andriamanitra maniraka amin'ny mpanompony hanao zavatra ohatran'izao tsy mampiteniteny foana zany Andriamanitra fa ny zavatra tsy hain'Andriamanitra dia mandisy fanantenana ny mandainga zany ny tsy mba ataon'Andriamanitra ka zany no asahinay manasantsika mianakavy manaraka an'ity fandarana ity hoe hoe filazantsara zay torinay tsy ho an'ny olona malahelo ihany tsy ho an'ny olona sahirana ihany fa ho antsika rehetra satria misy karazan'olona manambola mbola manana trano vato manana fiara miaina ohatrany hoe raha jerena amin'ny ankapobeny dia ohatrany hoe miaina amin'ny fiainana mahafinaritra nefa misy ady tsy mety milamina ao anatin'io tokantrano io le tokantrano banga an' Jesosy ny vola tsy mahasolo an' Jesosy raha mahasolo an' Jesosy ny vola dia be da be ny olona ny afaka nandeha teny ambony rano miaraka amina vola fa tsy nisy olona mahavita mandeha tongotra eny ambony rano afa-tsy Jesosy ny dikan'izay Jesosy tsy voasolona vola ny asana vola fa mihitsy mpanompo ny vola ny olona no mametraka azy amin'izay tiana metrahana azy fa ny akamaroan'ny olona amin'izao manakalo an' Jesosy amin'ireo karazana mety vola mety fitediavana ary zany mahatonga ny olona hoe rehefa sabotsy izy ny asainy hivavaka zao ny azy ny tena avy dia ao an-tsainy dia tsy mihina kisoa ve ne tsika ve ry zany tsy zany ny anakana amin'ny famonjena inona ny idiran'ny kisoa amin'izany fa indraindray antsika raha hoe mivavaka sabotsy dia tonga dia mibanao anatin'ny sainao tonga dia zany dia ohatran'izao ve ambany lalàna ve sao hitanao zao ve dia zany sao mitory aminao zao misy zavatra be dia be tsy fantatsika fa feo ny atsika indraindray no eninao any ivelany any ka ny devoly tsy maintsy mandefa feo anakanana ny olona mo betsaka koa moa zavatra efa miparitaka ary ny an'ny olona tonga dia manao amina kapobe amin'ny fotsiny reo indray zareo sekta eny zany moa tsy fahotana koa moa raha manao an'izany raha zareo izy koa tsy manotako sekta zany sekta zany eny tsy devoly zany sekta zany tsy hoe zavatra mampatahotra io zany le fiangonana zany reny aty amin'ny aty le misy karazana zavatra ohatran'izany eny ampianarantsika fa tsy fantatsika zany ny atsika indraindray manakana antsika fa ny anay dia tsotra ihany hoe ho anao tena ao anatina kanjavatra tena sarotra mba manandrama aloha mba makany amin'ny sekta ndray rehefa hitanao hoe teo foana ianao nefa mipotika sy rava heninao mihitsy hoe tsy mandeha ny fiainanao rava tanteraka ianao mety hoe ianao hoe zay tsy manana vrai pasteur zay tsy manana nytony fafolo-karena tony zany dia hoe amin'reto olona reto hoe ny n'Andriamanitra ho rehefa mikendry olona anankiray tsy Andriamanitra raha nampy azy olona mahantra sahirana dobotrosy inona mivola ho alain'Andriamanitra any amin'ilay olona fa zany ny sakany indraindray Andriamanitra aza ny anampy anao ao amin'Andriamanitra ianao no mangoro-karena fa tsy ny arenanao ny aron'Andriamanitra Andriamanitra ozy ny baiboly dia mana-karena manazy ny zavatra rehetrarehetra tsy ao am-pon'Andriamanitra mihitsy zany hoe hiantsolona anankiray dia ho alaina ny arenany inona ny alainany amin'ny olona nanany olona trosa izy ara boka nytrosan'olona izy ara miady mivady lava mikorotana ny tokantrano tsy mandeha ny fiainana amin'izany izy ara mijaly ny zanany ara mila tsy sakafo ny ekolazin'ny mpianatra raha mila tsy voalohany tsy ramahy tsy andana mila voaroka atao anatin'ny tranony tsy malofatra amin'ny firy volana inona moa ny vola safolo-karena hoentin'izany olo zany fa aremin'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olo io fa kosa misy olona tao anatina fampitehana sy faravana na aremin'Andriamanitra amin'ny fiainany dia fantany ny tokony atao misy fomba fiteny zay vatona hitana soa ary ho soratantely mainka ave fa Andriamanitra nanisy soa zany mampatonga an'ireny hoe manao fafolo-karena ny olona sasany manao fanatitra misy tsy manao satria izy mbola ao anatina fahasahiranana mbola vao miandro valim-bavaka izy inona nomeny ao fa ny antsika tonga dia zany ny ao am-potsika tonga dia lotony devoly amin'izany ny saina dia maloto ny sainao nefa ny Andriamanitra tea ame fahasoavana mihoatra tea ampahita fahagagana mihoatra ary izay no anarahana ny ty atao hoe fandropahana devoly ty mihoatra amin'ny fahagagana sy fandropahana devoly zavatra anankiroa tena mifameno ary tsy afa-misaraka satria hitranga ny fahagagana rehefa lasa ny devoly manakana anao dia isy fahagagana mihoatra tsy fahitanao ary tsy miainanao ozy ny baiboly hoe tsy mbola hitany masonao tsy nyrenesi ny sofinao ary tsy nandalo tao am-ponao zany hoe tsy nirinao akory tsy nieritreretinao ary natenen'ny olona raha dia tsy hipetraka mihitsy ao am-ponao satria raha aminao izy dia impossible hoe tsy nofinofo tsotateraka mandrakizay raha amintsika raha fijery amin'ny maha-olombelona fa Andriamanitra nefa mahita hoe io zavatra eritreretinao fa tsy ho vita intsony io mbola haiko manao an'io izy Andriamanitra ary zany ny anton'ny fotoanantsika io rapitso amin'ny 7 ramaraina io eny amin'ny trano fihevana Vahao ny oloko eksaofy matapasika Mahajanga be ao ambadika ny orinasa Komama misy ten'Andriamanitra zay aty amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7 mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia raiky tahotra ny olona rehetra teo ary fahagagana sy famantarana maro nataon'ny apôstôly misy zavatra eto resahan'ny tenin'Andriamanitra zavatra zay hoe tsy fahitan'ny olona andavanandro tsy fahitan'ny olona hatramin'izay ary zavatra tena nanaitra ny fon'ny olona ary nisy koa ary ny sasany ozy ny baiboly eto hoe dia raiky tahotra zany hoe nahita zavatra mbola tsy fahitany dia misy olona matahotra hoe fa ahoana ary ty fa izy reto olona reto mavita ohatr'izao ary nisy fotoana Jesosy nanao fahagagana taitra hatramin'ny mpianatra
efa iza moa ty lehilahy ty mavita mampijanona tafidrivotra teneniny tonga de mangina ny zavatra rehetrarehetra de misy zavatra mahagaga nataon'ny apôstôly zany apôstôly zany mpianatry ny tompo ohatrany antsika mpanaradia an'Andriamanitra ohatran'izao antsika moa zany pasteur mpitandrana fa misy koa ny eto mitoro ny fandarana amin'ny anatra misy apôstôly misy mpaminany misy samy manana ny anarany eny fa ny zava-dehibe de ny hoe nisy zavatra mahagaga tsy fahitan'ny olona tsy zavatra niaina mihoatra an'le niainan'ny olona hatramin'izay ary eo le sarotra ny mino azy satria ny olona efa zatra fotsiny an'le hoe fivavahana de miperaka de mandoalika de ohatran'izao de eo de misy sasa mody mitomany eo na tsy te tomany ary mody manao mampalahelo kely zany hoe karazana fombafomba mpivavahana takatry ny olona de fantatry ny olona fa rehefa nanomboka nyseho am'izay ny zavatra tsy fahitany de sady kakandraiky taotra izy fa ahoana ary zany fa inona ary ty zava-misy ty fa ahoana ary ty zava-mitrangy ty ary eo mampametra-panontaniana be da be an'ny olona zany pasteur hoe fiainana ohatran'izao ve de tena possible ve miova ao anatin'ny ohatran'izao misy zavatra tsy le nieritreretinao fa mihoatra no le nieritreretinao ny ataon'Andriamanitra ary io le fahagagana mihoatra ampahitan'Andriamanitra ozy izy ny baiboly eto hoe ary fahagagana sy famantarana maro no nataon'ny apôstôly fa naninona ny apôstôly navita an'izay raha vaketsika ny ten'Andriamanitra any amin'ny soramandrony de lelatsahan'ny fanamasina tamin'ny vanandro pentecoste io zany hoe nisy karazana famangin'Andriamanitra tao amin'ny tontolona fanahy de nietsika tamin'ny kery fanahy tsy mahazatra zany hoe tsy mbola niainan'ireo mpianatra reo mbola tsy niraisin'ireo mpianatra reo fa niraisiny amin'izao io nahafany namita n'le zavatra mahagaga sy mahatalanjona teo anatrehan'ny olona rehetrarehetra ary izay ty fotoany ty misy zavatra mihoatra n'le nieritreretinao misy zavatra tsy mitovy am'le nieritreretintsika enay de tena sady manasanao zay no mitonanao ary mampahery anao ho anao tena tafalatsaka ao anatina fahadisom-panantenana ao anatina fahagovina lalina ao anatina alahelo be izandray moa nitsabo anao na amin'Andriamanitra tsy mba misy faniliana na fizanatavan'olona izy tsy mijery hoe ela loatra ny olanao ka ohatran'izao fa ny an'Andriamanitra zay tonga ary ty misy vehivavy anankiray zao tena sarotra any amin'ny tranonjanany any zany nisy fotoana izy zany nanala zaza de zay moa zany filazany azy fa te azaveko amintsika mihitsy hoe sokirina tany ozy pasteur fa ohatrany hoe nisy naloto zany de inona moa le filazany azy teo ohatran'izay zany le hoe kiritazy sa ohatrohatran'izay ny resahany zany le sokirina zany le aninany ny tena moa mbola tsy nanao an'zany sady lehilahy de zay zany no fanazavany ale izy de ino izy izy no nitondra aretina de raha nifilaza ny dokotera zany sy mipitsabo de hoe tena tsy maintsy esorona ny tranonjao zany fotrany efa misy nana efa maloto zany vokatry le zavatra no de marary foana de miema de normal be raha tsy miteraka ao anatin'izay de tena natahotra izy hoe hodidina indray zany eny tena natahotra fa mifanena tamina fandaratsika ohatran'izao mihitsy tena revo ny teny ozy nareo pasteur de zany tompoko hoe ndeha hoany fa isorana an'Andriamanitra ianao tsy malaly hoe misy an'izany ao anaty olona ao fa Andriamanitra mety hoe misy an'izany atao anaty olona ato re vehivavy mitsidra any tsy fantany olona rehetrarehetra hoe misy an'ity vehivavy mitsidra ty fa nikasika ny lamban'i Jesosy de mihoatra noho ny azon'ny olona rehetrarehetra ny azony zany hoe le zavatra tsy fahitan'ny olona mihitsy no nitranga tamin'ny raha vehivavy ary sitrana ny loharanon-aretina zany hoe raha vao ny loharanon-aretina sitrana de dikan'izay tsisy aretina manaranaka atsony tsisy aretina afaka manaraka atsony fa le vehivavy mivavaka ao zany ny zavatra mahazo azy izy ohatrany hoe nitondra teny ho vahindra teo tonga tao am-piangonana tonga tao amin'ny trano fivavahana fa nositran'Andriamanitra ary nijorovavolom-bely izy tamin'ny alarobia teo fa gaga ho ianao hoe ay ve misy an'izany ao anatin'ireo olo reo ka ho antsika menakavy tena mbola afaka manao mihoatra zavatra mihoatra noho izany Andriamanitra ho anao manama izy anao fa ianao efa manomboka mikorosofana amin'ny fiainanao ianao efa manomboka midy amin'ny fiainanao aza miavinaviny Andriamanitra ne te hamonjy anao tsika indraindray no malalay mpinosany Andriamanitra te hamonjy ary te hita fa itsika indraindray malalay mpinosana ka de manasany any azona atao zareo tsara fa matoa Andriamanitra merina hoe ny apôstôly de nanao famantarana betsaka sy fahagagana mihoatra de azon'Andriamanitra tanterana zany azon'Andriamanitra atao zany pasteur Christian anisan'ny zava-dehibe zay fanazavana efa noentiny pasteur Rija teo izay ary noko fa dia voaraitsika tato anatin'ny tokantrano ato izay fanazavana izay raha iresaka tokoatsika mahakasika nyty tenin'Andriamanitra ity dia nisy zavatra mihoatra lavitra zay mbola tsy hitan'ny apôstôly sy tsy hitan'ny vahoaka zay nanatrika tamin'izay fotoana zay no
nataon'Andriamanitra tamin'ireto olona ireto. Ary dia raiky tahotra tokoa ny olona rehetrarehetra zay nanatrika tao anatin'io fotoana io no ny famantarana sy ny fahagagana zay nataon'Andriamanitra. Be dia be tokoa no karazana trangan-javatra miseho eo amin'ny fiainan'ny olona amin'izao vanim-potoana izao, ary maro dia maro tokoa ny olona no ao anatina zavatra sarotra ary zavatra mety mampitahotra azy. Teto ny apôstôla teto le fahagagana nataon'Andriamanitra no nisy fotoana nampitahotra ny zareo, ny fisehoan'ilay izy nampametra-panontaniana ny olona hoe fa ahoana zao, fa inona ity zavatra mitrango ity, inona zao zavatra miseho zao. Fa amin'izao fotoana zao ihany koa nefany ny zavatra misy eo amin'ny fiainan'ny olona dia mampivarahontsana ny olona ary mampitahotra azy ny fitrangan'ilay izy. Fa tiatsika no mampahery an'ireto olona ireto hoe mbola hain'Andriamanitra no manova ny tantaram-piainan'iray manontolo rehefa tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy na ao anatin'ny toeram-pivavahana tahaka ny nataon'ireto apôstôly ireto. Zany hoe tsy tamin'ny andron'ny apôstôly ihany no isehon'ny fahagagana na nisin'ny fahagagana, fa hatran'izao andro iainantsika izao dia mbola afaka miaina ao anatin'ny fiainam-pahagagana ny olona pasteur Ritsa. Noho ny ina moa ny antony? Andriamanitra dia mbola tsy miova ny heriny omaly anio ary mandrakizay. Zany hoe efa napetraka Andriamanitra mihitsy hatramin'izay hoe izy no tsy afaka miova hatramin'ny omaly, hatramin'ny anio, hatramin'ny rapitso ary ho mandrakizay. Tsy mbola miova zany herin'Andriamanitra zany. Andriamanitra mbola afaka miasa eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray, na inona trangan-javatra misy, na inona toe-zava-mitranga eo amin'ny fiainany, ka manana hetaheta io olona anankiray io na tapa-kevitra ihany koa hoe hitondra ny entany eo anatrehan'Andriamanitra na hitondra ny adiny eo anatrehan'Andriamanitra, dia Andriamanitra ihany koa tapa-kevitra ny anovo ny tantarany olona io. Be dia be ny olona no araka ny fijoroana vavolombelona teo hoe maro ny olona no efa nanaovan'Andriamanitra zavatra mihoatra noho izay rehetrarehetra efa hitany, tsy izay rehetrarehetra no eritreretiny, mihoatra lavitra noho izany nataon'Andriamanitra taminy. Dia ny raha io tantaran'ny vehivavy fotsiny no asiantsika resaka hoe tao anatina aretina sarotra izy satria efa nila hoendahana hatramin'ny tranonjanany azy, fa ny fahavononany fotsiny nahita n'ilay fandarana izy ary nare le tenin'Andriamanitra dia nino tao anatin'ny fony. Izy ity manko pasteur raha tsy misy finoana ao anatin'ny olona anankiray dia tsy afaka ny andray zavatra avy amin'Andriamanitra, tsy ahita fiovam-piainana mihitsy izy. Fa ny olona anankiray mino hoe Andriamanitra afaka miasa eo amin'ny fiainany ary afaka manova ny trangan-javatra misy eo amin'ny fiainany, dia zany no afaka hita fahagagana mihoatra noho izay efa hitany. Rehefa nahita ty vehivavy ty ary nino tao anatin'ny fony izy, dia nanao dingana ary namonjy ny toeram-pivavahana hoe mba handeha hoany iona amin'Andriamanitra. Ny tao am-po moa zany dia hoe tena hoe iona amin'Andriamanitra, zay ny tao anatin'ny fony. Ary rehefa tonga tao izy vao tao anatin'ny fotoana tao fotsiny ary tsisy nahalala an'izany, na tsika zany pasteur tsy nafantatra fefa izy mijoro vavolombelona zay vao mahalala hoe kay moa ohatra zany izy. Fa tonga tao izy dia tao anatin'ny fotoam-bavaka ny zavatra mahafinaritra dia zao nositran'Andriamanitra tao anatin'ilay aretina izy, nafahan'ny tompo tao anatin'izay zavatra zay efa nampanaintaina azy ary anisan'ny efa tena nampiororo sy nampitahotra ny hoe ho ampandalovonantsy indray ny kibo didina ny sorana an'le tranonjazy ny hoe efa ho anatina fanaintainana fa mbola ho ampandalovonantsy ihany koa. Dia tao ambadika le finoana sy ny fanaovandingana nanatonany an'Andriamanitra dia nanaovan'ny tompo fahagagana izy ary mihoatra anao izay efa hitan'ny masony no nataon'ny tompo teo amin'ny fiainany. Ka misy amin'ny olona be dia be ihany koa efa mivavaka efa manompo an'Andriamanitra fa ohatrany hoe le zavatra mahazatra azy ihany tsy mahita mihoatra an'izay zany, fa ohatra hoe misy olona mangandoha ao dia natao vavaka ho azy dia sitrana tao anatin'izay, ohatra mangotsy-bazana dia natao vavaka dia sitrana amin'izay izy, fa mety tsy mbola nahita mihoatra an'izay izy, ohatra hoe nisy malemy mitsangana, nisy maty natsangany tompo ohatrohatr'izay, satria Andriamanitra amin'ny fiasany dia amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy, zany hoe tsy ny marary any anatin'ny kibo ihany no ain'Andriamanitra no manova azy, tsy ny olona hoe tratrana aretin-doha ihany na tratrany tazo ihany no ain'Andriamanitra no manova azy, na ihany koa hoe ny olona rava ihany no ain'Andriamanitra no manova azy, fa hatramin'ny maty azy
dia mbola ain'Andriamanitra no manova azy ho velona. Maika ve fa ny fiainan'ireto olona reto mety rava ny tokantranony, mety rava ny arakasany, na mety eo amin'ny sehitry ny fandrarahany, mety tsy mety mahomby mihitsy izy amin'ny zavatra zay ataony. Fa hoy zahay aminao manao hoe mbola Andriamanitra afaka mahay manao mihoatra, mbola isy fahagagana mihoatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ary tao anatin'ireo fotoana izay nototosaina nandritra ny volana maromaro pasteur, anisan'ireo karazana lohevitra maro samihafa zay nifandimby teo, efa natsapa ny olona ary be dia be no nijoro vavolombelona tao anatin'izany. Tsy voatanisa intsony ary tsy ho tanisako intsony reny efa nilazanao teo reny, fa dia tamin'ny fomba maro no nanaovan'ny tompo fahagagana tao anatin'izany. Ary tiatsika ny manentana an'ireto olona reto hoe mbola mihoatra lavitra noho izay ny ho ataon'Andriamanitra manomboka amin'ny asabotsy ho avy izao. Tena anentanana ny olona rehetrarehetra eto an-tampon-tanàna Mahajanga. N'aiza n'aiza toerana misy anao ka mahita na manaraka nyity fandarana ity dia tena manasanao zahay amin'ny asabotsy ho avy izao, manomboka amin'ny 7 ora maraina izy io izy amin'ny trano fivavahana Oloko Ekisao Famata, Rapitso zany, Rapitso ao amin'ny Ekisao Famata Pasika Mahajangabe, ao ambadika ny orinasa Komama no misy an'io toeram-pivavahana io zany izay iarahantsika miara-miombom-bavaka tahaka ny nataon'ny apôstôly teto. Nisy fomba nataon'izy ireo mihitsy nihoatra noho izay efa natao hatramin'izay. Izany hoe ireo apôstôly ireo efa nivavaka ihany, efa tena nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fony iray manontolo mihitsy izy. Fa tamin'ity fotoana ity tamin'ny vaninandron'ny Pentekosta zay namangin'Andriamanitra tao amin'ny toerana ary nandraisan'izy ireo ny herin'Andriamanitra izay nafahan'izy ireo nanao fahagagana mihoatra ary nahitan'izy ireo fahagagana mihoatra lavitra, dia nisy fomba nataon'izy ireo tao tamin'ny alalan'ny fionana na ny faraisana tamin'Andriamanitra. Ary zany ihany koa no ho ataontsika manomboka rapitso izany hiova kely amin'ny fomba fanao hatramin'izay, na dia ao anatin'ny tontolo ny fiainam-bavaka aza, ao anatina fanoloran-tena ao anatrehan'Andriamanitra, satria vavaka matanjaka be no atao anatin'ity fotoana ity. Dia possible mihitsy zany ny ahitan'ny olona fahagagana mihoatra no zay efa hitany hatramin'izay. Arahana fandripahana devoly zany, misy vavaka tena matanjaka be ho andripahana reo asana devoly, satria ny devoly dia tsy maintsy aripaka, tsy maintsy roahany izy, satria ny devoly no mampahory ny fiainan'ny olona. Ny devoly no manabloke ny fandraharahan'ny olona, mamafy aretina eo amin'ny fiainan'ny olona, mampikorotana any anatin'ny tokantrano, mampanonofo ratsy amin'ireo zavatra maro samihafa, mampirisika ny olona ho any anatina fiainan ratsy, zavatra tsy tokony ho ataon'ny olona fa ataon'ny olona. Vokatry n'inona moa? Ny asana devoly no mahatonga ny olona hanao an'izany. Ka mila fanafahany reto olona rehetra. Ny tena mieritreritra ianao anatin'ny tokantrano hoe efa milamina amin'ny fiainanao, efa mety ny fandraharahanao, efa tena hoe milamina, fa zao manentana ny reto olona rehetra sika hoe misy zavatra mbola tsy vitanao, fa misy zavatra mbola tsy hitanao ihany koa, fa ho ampahitan'Andriamanitra anao amin'ity indray mitoraka ity. Ary ireo karazana fanahy mety manelingelina anao, mety manakasakana anao, satria mety mizotra tsara ny fandrarahanao, fa tsy mahangom-bola ianao, tsy mety mipetraka araka ny tokony eritreretanao azy mihitsy ny zavatra misy, fa tena manentana anao zahay tongava fa ain'Andriamanitra no manao mihoatra noho izay efa hitan'ny masonao. Ka tena anisan'ny goavana ary tena goavana ity fotoana rapitso ity, izay atsotsika ny olona rehetrarehetra izay mahita sy manaraka nyity fandarana ity amin'izao fotoana izao. Tena aza miraty eo ka zao ianao, fa tena manana anjara mba handray ny anjaranao ao amin'ny tompo. Aza mangetaheta, satria misy olona misy ao anatin'ny tokantranao dia mangetaheta fotsiny izy ao an-tokantranao, ary tena hoy izy manao tena velombelona misy ny fanahiko amin'izany fijoroana vavolombelona zany, ohatrany mahafinaritra mihitsy. Fa tsy tokony ho ianao velombelona fanahy fotsiny ao, fa maninona raha mba ianao indray no mijoro vavolombelona. Zany possible zany mba ahatonga nyreto olona reto pasteur mba hijoro vavolombelona ny amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Ka dia entanitsika ny olona miazaka za tongava ny rapitso asabotsy amin'ny 7 ora maraina etsy amin'ny trano fivavahana Oloko Ekisao Famata Pasika Mahajangabe ao ambadika ny orinasa Komama. Efa madiva ho tapitra sady ny fotoanantsika pasteur 2 minitra sisa, ka dia angamba omeko anao ety ampamaramaranana ao anatin'izay rehetrarehetra zay mety mbola misy azonao anampianan'izay sy anentanantsika ny olona rehetra ato anatin'ny tokantrano ato.
Eny satria tokoa moa manapitra ny fotoana entona dia satra raha mbola resaka mipetraka ihany koa ny zavatra tokony mbola horesahana raha mahakasika an'ireo zava-mahagaga nataon'ny tompo fa manapitra ny fotoana eto ny any amehezaka azo angamba ny eto am-pamaranana dia ny hoe tsy mety raha miravoravo tanana amin'izao fiainana izao ary tsy azo atao mihitsy no mamoy fo tena tsy azo atao tena tsy azo atao tompoko ny hoe diso fanantenana ianao dia ndeha hamono tena fa tonga dia any amin'ny afo be sady mijaly ianao manantena teto ambonin'ny tany mboly jaly ihany koa any amin'ny afo be tena zava-doza zany fa na efa maro ara ny namitaka dia mbola misy ihany koa mpanangana na dia efa maro ara ny fahadisom-panantenana niatra taminao dia hoy aho hoe mbola afaka manarina anao Andriamanitra ary manangana amin'ny fiainanao nenay moa eto dia tsy dia tena hoe fampianarana be no ataony eto fa tena marina dia manentana anao na zay sy manasa anao lavalava ny fotoana iarahantsika any amin'ny trano fivavahana an'izay manapita aminao no tokony atao andraisanao ny fanalahidy ahafahanao mitsangana amin'ny lafiny rehetrarehetra ka dia ohatr'izay ny endriky ny fandarantsika izany ho anao tsy akanavaka io na iza na mivavaka aiza ianao na mivavaka aiza ny tena zava-dehibe dia ny hoe no fahaizanao mamaly an'izay antso ny mpitiavan'Andriamanitra izay ho amintsika mianakavy ka dia izay ngamba ny fiarana teto pasteur fa dia ho faranana mivavaka ty satria natomboka tamin'ny mivavaka eto am-pamaranana dia misaotra anao le mandefa message mampahereny hoe tena mavelombelona pasteur sitrana sady zay tamin'le vavaka nataonareo reny dia eto zay dia mbola hivavaka indray ho anao zay mbola tsy sitrana ho anao zay mbola marary anao anatin'ny aretiny ianao mety malemy ianao eo ambony fandriana mety mipetraka eo ambony seza mety miarina kely mihitsy ianao fa tsy mahazo aina sepitra ianao na ohatran'izany dia afaka mametraka ny tananao fatra maranao fa hivavaka izay fa hikasika anao Andriamanitra anasitrana anao Jesosy. Jehovah Andriamanitra raiko tsara indrindra misaotra anao zahay raha mbola afaka nitondra ny efatra teto amin'ity fandarana ity ankehitriny dia hivavaka izay ho an'ny marary rehetrarehetra lasaiko ary androany Jesosy fa takana anasitrananao an'ireo olona efa nijoro vavolombelona no anasitranana an'izay mbola marary amin'ny anara Jesosy Kristy velona avy any Nazareta tononiko fa sitrana izy salama izy ary afaka mirofony rehetra izy tsy misy aretina azo tononona intsony Andriamanitra satria tsy an'ireto olona reto ireo aretin'ireo fa ny devoly fa efa noentinao teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy eo ny aretina sy ny fahoriany ary ny fahantrany ko ankehitriny dia manome fahafahana azy ianao mamay-poana voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Izay ny fotoana niarahantsika teto pasteur Rijaso niaraka tamin'ny pasteur Christian manasanao rapitso amin'ny 7 maraina eny amin'ny trano fivavahana Vahao ny Oloko exa ofy matapasika Mahajanga be ao ambadiky ny orinasa ako mama misy lara telefony eo amin'ny écran eo dia afaka maky ianao afaka miantso izany samy ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko veloma Vahao ny Oloko Vahao ny Oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enzana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra Vahao ny Oloko Vahao ny Oloko nandeha tanteny izy mba asitrana Aku nanisik ampunya pala